Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omena antsika anio. Anitianao ny firaisana latabatra amin'ny Kristy. Miraisa latabatra amin'ny Kristy ka ny vetikanina ho tahaka ny tenany ary ny rano kosa tahaka ny rany. Araka ny voasoratra amin'ny Korintianina voalohany, toko faha 12:420 amin'ny anaran'i Jesosy, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity ny tenako ho anareo, izao no atao ho fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka. Rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Mila madio fo anefa vao misakafo. Araka ny voasoratra amin'ny Korintianina voalohany, toko faha 12:720 amin'ny anaran'i Jesosy hoe, koa nazovy no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoakan'ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika, dia ho meloka ny amin'ny tena sy ny rahan'ny tompo izy. Hanova ny toetranao ho toy ny lalandavy zany. Mahereza mivavaka isika. Kristy teo feo ny fonay adio lalandava mba hahafahanay misakafo miaraka aminao. Amen. Mandra-piaona tompoko.